Tsy mifanaraka amin'ny tolona ny fitakiana ao amin'ny fandravana ny antenimieram-pirenena hoy ny filohan'ny fikambanana ny tanora mpitolona Serville Mada Randrianirina Jacques Androany nandritry ny fanambarana izay nataon'izy ireo. Tokony miandry fitoanan-doha-pirenena mantsy vao hirosona ny fanapahan-kevitra na ho amin'ny fandravana andrim-panjakana na tsy araka izay tapaky ny rehetra. Isan'ireo nandray anjara tamin'ny tolom-bahoaka ny filohan'ny antenimieram-pirenena ary mbola manohy ny famalinan'ny tolona hatramin'ny androany eo anivon'ny antenimieram-pirenena manoloana ireo asa sahan'ireo solombavam-bahoaka amin'ireo fanadihadiana samihafa izay mamaly ny filan'ny vahoaka raha ny fanazavana nentin'ny filohan'ny Serville Mada. Efa nisy ny concertation nationale zay nataontsika hoe tany amin'ny CCI vato dia nametraka atsika tany hoe io le ina ty le résolution napetraka tany io résolution io zany a dia mijanona io a mandra-piandrasana koa ny concertation iarahany daholo be mandray anjara rehefa mivoaka ny résolution avy ao amin'le concertation iarahany daholo be io a zay tapaka ao a manaiky ny rehetrarehetra tapaka ao hoe atao oravana ny CENI tsy maninona zany oravana ny assemblée nationale tsy maninona zany zay tapaky ny be sy ny maro manaiky ny rehetra fa kosa tsy mety kosa hoe mbola tsy tonga ry amin'ny concertation nationale tsika mbola tsy zavatra tapaka hoe définitif efa misy olona vorona tanora miseho ny tena no lehibe ny tanora manerana nosy nefa 24 région ny tanora tonga tao ivato ny vory miarana napaka zavatra tao ka tsy tokony isy olona zany tanora na vorona tanora na avy amin'ny faritra aiza izy na veza ilaza haimposer zavatra ambonin'ny concertation nationale. Nilaza ny filohan'ny Serville Mada fa tokony hifanaja ny namana mpiara-mitolona rehetra indrindra amin'ny fanjakana sy ny ray aman-dreny mpitondra fanjakana. Tokony hatsatra araka izany ny fankahalana sy ny fifanaratsiana eo amin'ny samy malagasy sy ny mpitondra satria tsy mendrika ny malagasy ny fifanaratsiana izay lasa manomevana ireo mpanohatra ny fitondrana amin'izao. Misy ny fanaratsiana isan-karazany mandeha zay mamparary ny fonay le izy amin'ny ray aman-dreny azy ary tsy mbola nanao an'izany tamin'ny ray aman-dreny olo-kafa zahay zany ka eto zany zahay dia miantso an'ireo namanay hoe oka zalahy le fanaratsy ray aman-dreny fa izahay a mbola tsy nanao ratsy ny ray aman-dreninareo fa nenay kosa mba aza atao ohatran'izao fa tsy mendrika atsika zany tsy ny fanaratsika tamin'ny tolona zao le zavatra ataonareo teraka fanakorotanana andeha anaratsiratsy ny ray aman-dreninay zany fa tsy ray aman-dreninay fotsiny izy io fa antsika rehetrarehetra io sy teny io porofon'izany a narary ifitahina tamin'le fanampoizina nara-tsakafo teny Ambohimalaza dia izy nanampy azy nitsabo azy nandefa azy tany Maurice izy tany an'Inde izy tanaty 2 volana efa navitana vila 2 angambany ny vola lany tamin'izany mipetraka zany izy amin'ny maha-ray aman-dreny ny malagasy azy fa tsy mba manavakavaka mihitsy izy ka le fanaratsiana zany tsy mendrika atsika zany zavatra izany iza ny olona faly amin'izao zavatra rehetra zao faly ny antoko-mpanohatra amin'izao ka rehefa ianao zany manao zavatra mahafaly ny adversaire zany tsy tsara zany fa mila manao marche arrière hoe sao mba diso lalana le retsika fa ndao ive malaky. Nanamafy ihany koa ny filohan'ny fikambanana tanora fa tsy ny tanora no nampitsoaka ny filoha teo alohan'ny Rajoelina teto Madagasikara fa ny Kapsady ka mitaky ny fandraisana andraikitry ny filohan'ny fanavaozana manoloana ireo tanora anatin'ny fanavaozana mitady hivilalana hitarika akorotana eto amin'ny firenena ny filohan'ny Serville Mada. Anatin'izany koa mbola manamafy ihany ary mametraka fiangaviana amin'ny filohan'ny fanavaozana nametraka ianao tena amin'ny CCI hoe misy ireo tanora zay mety ataon'olona manipulation ka tady tena korotana eto amin'ny firenena tsika zao io mitaky ny fandraisanao andraikitra andrema atao filoha satria misy tanoratsika ato ihany mitady vilalana ka ampidirina anaty vala dia ny mbola tsy lasa lavitra ry satria tsy mety ny tanora samy ato anatin'ny fanavaozana ny tanora mpiara-mitolona isy andeha anakorotana isy amalankira ka andeha anao zavatra tsy ampiheverana anakorotana ny assemblée nationale anakorotana ny bureau permanent anatin'ny assemblée nationale. Manentana ny rehetra ny firaisankina sy ara ifanametanana ho amin'ny fampandrosoana ny firenena moa ny fikambanana Serville Mada ka ampitsatra ny fifankahalana sy ny fifanenjehana izay sakana tsy hafanana mametraka ny tena fanavaozana eto amin'ny firenena.